dia mahafinaritra foana ny miresadresaka mahakasika ny lamodiny ireo olo-malaza eto amintsika. I Lali Larissa indray ary no entina aminao. Mpanakanto na ihany koa zanaky Tansimena no alalantsika azy. Artiste anahy dia za tena tia lamaody fa za tsy dia tia zavatra compliqué be fa zavatra simple dia tsy voatery hoe rehefa tendance dia arako fa rehefa tiako le izy dia ataoko dia iny le lamaody aminahy. Lamba tena tiako ensemble dia combinaison dia za koa tia robe zany tena style tiako dia izy moa zany tsotra ihany satria tsy dia mandinika zavatra compliqué na hoe lalina be za amin'le izy dia zany matetika itiavako manao combinaison na ensemble. Matetika rehefa mivoaka dans la journée ohatran'ny olona rehetrarehetra ihany dia manao basket tsotra na manao kapa ohatran'ny anao lazavaiko an'izany ohatran'ny kapa izy zany kapa fa ohatran'ny kito ireny styleny dia rehefa mivoaka hariva moa za matetika manao talon rehefa mandeha soirée ireny. Aty ny chambre dia reto ilay kiraro niteneniko tsy dia betsaka izy ireo fa manangona tsikelikely ihany za dia ireo zany ilay kiraro niresahako taminareo teo. Dia ohatr'izao zany ilay kito tia zany zao ohatra hoe manao t-shirt zao zany aminazy manao t-shirt un peu global moa fitenenana anazy dia manao slim jean za ambaniny dia miaraka amin'ilay kito dia fa izay izy aminahy tsotra sady simple fa efficace. Tia zao talon foentiko mandeha soirée fa indraindray tsy dia mazaka talon za fa io matetika fataoko dia tiako matetika fataoko satria hitako maivamaivana aminahy ilay izy. Dia reto koa misy tennis un peu brillant avec paillettes dia tiako misy ohatran'ny gris-gris un peu original fa za zany tsy dia hoe manaraka kiraro hoe marque ou bien comme ça fa rehefa hitako original ilay izy dia tiako. Samy manana ny zavatra tiany daholo moa ireo olo-malaza izay narahantsika teto. Fa raha ho an'ny Lali manokana dia ny akanjo somary imprimé no tena ananany betsaka. Rehefa nikaroka tato anaty armoire tato isika. Ato avoakako anareo zany ny combinaison lamba tena tiako izay hoe ananako betsaka. Ohatra hoe tia zao misy combinaison rose tany mamanay izy tia fa tiako tena laiko. Dia misy combinaison hafa koa za combinaison bleu azafady raha ohatra ka tsy voapasika ilay izy tia zao combinaison lava combinaison bleu. Dia matetika moa ny tiako tatoato dia hita akanjoko anankiray hita izany hoe efa niteneniko teo za tia ensemble dia hita ny tena tiako. Arak'izay zany dia ireo karazana combi na ihany koa ireny ensemble ireny no tena betsaka eto na io totena na ihany koa misaraka toy izao. Indraindray mety hoe short, indraindray ihany koa mety hoe combinaison. Araka ny efa voalazany teo dia miankina amin'ny vanim-potoana sy ny toerana izay alehany ihany koa. I say
raha ny tena nanako betsaka ao a dia ensemble zany a dia t-shirt dia lamba tsotra dia pull dia ohatrany lamba tsotra rehetrarehetra ihany fa tsy dia hoe misy hoe lamba izy moa betsaka fa tsy dia misy hoe combinaison dia hoe combinaison be tabe fa zany no ao anatin'ny dressinako. Anisan'ny ity lamba anankiray ity a, anisan'ny nataoko tanatin'ny klipiko anankiray ity lambako ity hitako parazara dia izy ito fa izy ity zany nampanjairiko. Azo lazaina hoe tena somary miala kely ny tontolon'ny mamany mihitsy aloha zany ny fomba fiakanjony teto. Tsotsotra nefa manana ny maha izy azy tsara. Ma mère, bon azafady amin'ny teny vahiny a, ma mère elle aime un peu, bon pour ne pas dire beaucoup zany, mamanay tia zavatra fahitany be sy ny marana moa fa mamanay tia zavatra extravagante, tia zavatra izy zany tia zavatra on va dire bizarre, tia zavatra style tsy fohitan'olona matetika zany style anazy. Dia za moa indraindray tsy dia za tsy dia mahasasa be zany za fa miezaka ezahako ilay satria artiste tsy maintsy manao masady, tsy maintsy mamoaka originalité a, dia zany tena ezahako be amin'izao le style masasa fa bon za tsy dia makataka be anazy fa indraindray zay roa manao complet na entre mère et fille ohatr'izany. Anisan'ny zavatra tena kolokoloany sy andanian'ny fotoanany ity volony ity. Rehefa tena manam-potoana hoana izy dia eo amin'ny adiny iray eo mihitsy mikolokolo sy mikarakara izany volo izany mba ho tafavoaka curly mafatifaty toy izao. Ny fomba fikarakarako volo zany a dia mampiasa n'ity za peigne afro, dia mampiasa brosse, dia mampiasa n'ity ataoko amin'ny volo, dia mampiasa masque fa ho pratique kely izy fa tsy ataoko daholo a. Dia exemple fanaovako anazy a dia alaiko ity dia zao a ity le izy a dia asiako rano kely dia izay masque ataonao aminy mety daholo, izay masque ataonao aminazy a dia alaina dia rano no ao anatiny io a, sao dia misy antandreo hoe inona nataoko anatiny fa rano, dia borosina moramora hatrany ity amin'ny fotony a, fa tsy tonga dia borosina hoe borosina avy aty fa manjary lasa miongotra ilay volo, dia borosina moramora dia avy eo borosina ohatran'iny izy a, dia avy eo somary ataonao ohatran'iny, dia somary ataonao ohatran'iny, dia ça donne ça. Iny aloha ny méthode anankiray efa ataoko. Iny zany mampatonga ny bouclako dessiné. Tsy mila zavatra compliqué be zany za fa borosiko ilay izy a, dia ataoko ohatran'ilay nasiako anareo teo a, dia estampeko na estampena amin'ny t-shirt na serviette mety daholo a, dia iny zany fanaovako ny voloko. Zany namia ny voloko eo. Raha fehezina zany dia somary tsotsotra izay ny fomba fiakanjon'ny Lalia. Na izany aza rehefa miakan-tsehatra sy hoe manao ireny fanodinana rakotsara ireny dia efa miavaka foana ihany koa ary manana ny maha izy azy tanteraka raha izy manokana. Matetika za rehefa manao clip a dia indraindray io moa rehefa misy manager anao dia tsy maintsy manampy foana,
dia matetika za mijery internet dia inona voakako an'le managerako hoe tia ho any tiako atao dia miteny izy mety zao dia indraindray za mampandraitra na hoe mividy na hoe manafatra. Hena